Faly miarabantsika rehetrarehetra indray amin'ny fotoana izay fanaovana androany. Live spécial fifidianana mère zany no ataoko eto. Marobe mihitsy no manontany hoe inona zany no atao amin'ilay fifidianana mère? Inona zany no ataontsika? Inona ny consigne? Inona ny hevitrako mikasika an'io? Dia ho resahantsika vetivetika eto fa mandefa invitation satria misy olona mba mangataka hoe notifiena rehefa miditra live sady iray minitra fotsiny anaovako azy. Manao partage vetivetika. Zay angambana. Faly miarabantsika rehetra izay efa tafiditra eto dia iresaka fifidianana mère no lohahevitra antsika zao. Amin'ny 21 volana Desambra hifidy mère ny vahoaka malagasy eran'ny Madagasikara. Tsara fantatrareo fa misy eo amin'ny 1700 communes eo ao Madagasikara, ary 1700 communes ireo dia manana maire tsirairay avy. Ny maire tena zava-dehibe indrindra ao Madagasikara nefa dia ny maire eny amin'ny faritany enina, izany hoe Antananarivo, Toamasina, Majunga, Tamatave, Toamasina, Majunga, Fianarantsoa, Diego ary Toliara. Ireo anankenina ireo no grande ville ny tena ngeda indrindra, ary ny ankabeazan'ny olona dia amin'ireo grande ville ireo. Ny any ambanivohitra no tena mila proximité ny maire ary mila fampandrosoana. Any amin'ireny ville ngeda be ireny dia maharaka vaovao daholo ny olona. Ho an'izay milaza fa ambany be ny feo tsy afaka ampitomboky ilay feo fa izay ihany ny afaka ataoko, tsy misy micro za fa micro-ny telefona ihany no ataoko fa ilay connexion-nareo mila jerena sao dia amin'ny toerana tsy mahazo connexion tsara. Miala tsiny indrindra fa tsy misy feo ambonin'izany afaka teneniko izany. Dia ny asolo fa misy notification be dia be mandreraka. Voilà. Ny olona amin'ny grande ville, izany hoe amin'ny tanan-dehibe dia mahafantatra ary maharaka tsara ny zava-misy ao Madagasikara. Ny any amin'ny commune ambanivohitra sy ny any amin'ireny lazaiko hoe eny amin'ny toerana izay lavitra andrina ireny tsy mahalala izay zavatra tena mitranga ao Madagasikara. Fa izy ireny miandrandra hoe ny maire izay any toerana dia anao ny asa maha-maire azy, izany hoe manao ny asa fampandrosoana satria izay moa ny asan'ny maire, manamboatra ny lalana kely, lala-kely ao amin'ny tanànany, manao izay projet de développement communal sy eo amin'ny région izay iraisana amin'ny chef de région sy ny commune izay manodidina anazy. Fa ny any amin'ny tanan-dehibe dia manana autonomie, izany hoe manana fahaleovantena kokoa ara-bola sy araky ny décision izay ataony. Tsiditra lalina amin'ina ny asan'ny maire tsika fa izao zany tiako tenenina aminareo. Mahalala tsara itsika rehetra malagasy mpifidy ao amin'ny tanan-dehibe anankenina ao Madagasikara, ary indrindra Antananarivo, Toamasina ary Majunga amin'izao fotoana izao dia mahalala tsara fa manana aretina
i Madagasikara ary ny aretintsika tompoko dia oka zava fa ny fisiany fitondrany Andry Rajoelina sy Ravatomanga mazava be ngam'izay. Hitantsika ny sariny paritaka tamin'ny 2 andro lasa zay nandritry ny herinandro tia Ravatomanga mandeha manao fivoriana any amin'ny biraony chef de région any Majunga. Inona ny alean'ny Ravatomanga any? Inona ny antony angalany sary sy ampisehoana io samanoana ny maire any Majunga, ny candidat maire any Majunga? Inona ny mahatonga an'izany hozy izy nareo? Satria te ampiseho izy hoe ity ny candidat-nay. Ary anareo aza mieritreritra hoe matoritory zareo, matahotra mafy izy ho lasa ny fanoherana ireo province anankeny-nareo. Raha vao lasa ny fanoheran'ireo dia izay natao hoe vita ny amin'izareo satria ny araka ny teneniko hoe ny olona ny ponina eny amin'ireny grande ville reny maharaka ny vaovao, mahafantatra hoe inona ny olana. Ary raha ireo olo ireo no mirahina miaraka amin'ny mpanohitra dia vita ny tantarany fitondrana Rajoelina. Izay zany no ilazako hoe manana mission zay olany maire eo hitondra ny fanantenan'ny vahoaka malagasy, hitondra ny fanantenan'ny malagasy anohitra sy andrava ny fitondrany Andry Rajoelina io. Oka zava dia tena hoe abaribary mihitsy tsy atao hoe tsy miady nefa kibay kelika ihany fa io tena hoe miady ary tena aseho mihitsy le kibay hoe izay indray raha lany eo dia anohitra ny Rajoelina sy ny firongony satria Rajoelina dia mamotika n'io firenena io. Io firenena io dia sahala amin'ny olona hoe marary. Ary tsy hoe marary izy dia marary ny andohany dia marary ny vatany mangorangorana reraka. Dia ny tadiavin'ny candidat sasany dia hoe marary ny andohanao, ok paracetamol zany ny fanafodiny. Ay reradreraka ianao ndana mandro amin'ny katrafay na ndana manao repos na voasery ianao tia mouchoir mafanao lelo. Tsy izay le izy, le aretina mihitsy mila sitrana. Inona le aretina? Raha ohatra hoe gripa le izy dia fanafodina gripa zany no ilaina fa tsy hoe tia mouchoir mafanao lelo dia vita satria le gripa tsy voatsabo. Raha ohatra ka hoe indraindray misy aretina complexe ary ny eo amintsika ny tena hoe arety mandoza complexe mitovy amin'ny cancer, tsy vitany hoe asivo pansement fotsiny io dia vita. Fa zany cancer zany mila fanafody chimiothérapie, mila fanafody, mila traitement lalina, mila traitement goavana. Au grand mot, les grands remèdes hozy izy ny fiteny zay. Dikan'izay zany tsy hoe misy miteny manko hoe kianao ny projet anay. Mialatsiny fa rehefa tsy projet anao mitondra ny fanantenan'ny vahoaka malagasy dia tsy izay akory ny andrasan'ny vahoaka io. Marina fa tapaka ny jiro, tapaka ny rano, tsisy asa, tsy misy fianarana mandeha amin'izay laona. Io zao ato dia tsy ho voaloha ny karamany tsy ho voaloha ny karamany mpiasa-panjakana dia asa inona ny solution an'zareo tsy haiko hoe amorona solution ahoana ry zareo andoavana an'io fa izany zany ny symptôme misy ao Madagasikara noho ny fitondrana Rajoelina izay cancer mikiky an'io Madagasikara io. Dia izay cancer mikiky izay mila maire anakenina amin'ny province anakenina mitarika ny vahoaka ary mitondra ny fanantenan'ny vahoaka analan'ireo satria rehefa tsy sitrana io cancer an-Rajoelina io fitondrana Rajoelina omamiadana ao Madagasikara io dia tsy ho résolu, tsy ho voavany olany jiro satria mahatonga ny jiro sy rano tapaka tompoko mauvaise gestion amin'ny jirama, fanodikodiana-bola ao amin'ny ministerany rano sy ny jirama, fanomezana marché public sy marché fictif any orinasany Ravatomanga. Tsara fantatrareo zany ny mahatonga ny solika miakatra lava sy
tsy voafehy de satria ny orinasa-Ndravatomanga no mpitatitra solika ao Madagasikara. Ny marché rehetra ao Madagasikara zany de tsy maintsy misy dia tanan-Ndravatomanga sy Rajoelina. Ny mpiara-misosy am'zareo zany hoe ireo karana zay miara-misosy aminazy tsy voatery hoe ny karana rehetra satria misy koa raha victime fa misy zay miara-miasa aminazy de mahazo marché léonin anaran'ilay zany hoe x5x10 lavitra ny tokony ho izy ny prix ataon'ireo marché reo de misy rétrocommission mandeha any amin'ny mpitondra. Izany no lazaiko hoe homamiadana ao Madagasikara. Tsy mangarara ny fitantanana, tsy fahaiza-mitantana, mauvaise gouvernance ary fanodikodiana-mbola, corruption, favoritisme sy indrindra tsisy firarahina mihitsy hoe ahoana ny ampandroso any Madagasikara fa de hoe maka vola ny Banque mondiale, banque FMI de mitaky vola amin'ny hetra sy ny douane dia ahodina. Ny fomba fanodinana zareo vola tsy voatanisa fa ampiasana any amin'ny marché daholo izy. Mody hoe anao terrain manara-penitra tsika, anao stade manara-penitra zay tsisy idirany développement mbahoaka mihitsy izany stade manara-penitra sy terrain manara-penitra izany fa marché ho Andry Rasoamaromaka sy ny équipe Andry Rajoelina fotsiny. Izany no mahatonga an'le hoe manana mission zay maire lany eo amory ny vahoaka malagasy anala ny Rajoelina. Antananarivo voalohany amin'izany, manaraka Tamatavy, manaraka Majanga, manaraka Fianara, Diego, Toliara. Fa raha ohatra hoe candidat maire mbola vao candidat izy de fa milaza hoe za tsy mandany amin'ny Atsineroa, dikan'izay izy hiara hiasa amin'ny fitondrana. Raha milaza izy hoe za hiara hiasa fa mila fampandrosoana, tsy handroso zany Madagasikara raha mbola mauvaise gouvernance, corruption, favoritisme no hitondrana ny Madagasikara. Raha vao olona hiara hiasa amin'ny jiolahy de anao fomba ny jiolahy tadidio zay vahoaka. Rehefa olona miaraka amin'ny amboalambo dia amboalambo. Tsy misy voromanga hiteraka vorondolo ary tsy misy vorondolo hiteraka voromanga. Dikan'izay dia rehefa ny olona anankiray milaza zay aloha hiaraka amin'ny hiara hiasa amin'ny fitondrana Andry Rajoelina hoe za tsy handrafy ny fitondrana Andry Rajoelina, dikan'izay dia ny vahoaka no rafesiny. Tsy misy raharaha iny fitondrana Andry Rajoelina mihitsy ny vahoaka malagasy. Dikan'izay dia tsy ny fantatrareo de mila anazy ny fahefana ahafahany mangorona ny vola zay eo de mila anazy ny fahefana mitohy mandrapatapitry ny ainy de rehefa avy eo de toizany foana zay de tsy ho tapahantsika mihitsy ve zany cercle vicieux zany. Ianareo ve milaza hoe mitaraina tsirairay daholo hoe tsisy asa ty Madagasikara, tsy misy velomana, tapaka ny lalana. Ny lalana ny tompoko ka misy vola prévu an'izany ao anaty budget mpanjakany. Fantatrareo moa fa ny tombo une fois et demi, zany hoe ny tombo avo ray eny sy tapany ny loi de finance tamin'ity taona ity. Dikan'izay misy projet PTP ao tokony hanamboarana lalana. Maninona ny lalana eran'ny Madagasikara mipodika daholo. Hitantsika tsara io fa ny laram-pahamehan'io fitondrana homamiadana ao Madagasikara io dia ny bling bling, ny fizarana vonjy-tavanandro. Ka raha maire mbola andeha hanao vonjy-tavanandro koa no mbola hovidinareo eo de tsy tondra mihitsy ny vahaolana amin'izay homamiadana mahazo any Madagasikara zay. Zay mahatonga ana amin'ny teny androany. Efa fantatritsika isy ny osoka be ataon'zareo ary azavaiko satria misy milaza nareo koa de mampitahotra amin'izany foana. Tsy fampitahorana izany fa filazana ny zava-misy. Ny osoka ataon'zareo de ohatr'izao fandehany. Bourrage d'urne zany hoe ny andro fifidianana de karamaina ny chef ny bureau de vote, ny président an'le bureau de vote sy ny mpikambana anaty bureau de vote homeny vola de
boreny zareo ny urne na de 100 fotsiny isaky ny bureau de vote maromaro be olona no anaovany an'izay de tadidio fa bureau de vote anankiray de entre ny 300 400 électeurs ny ao anaty bureau de vote de tonga de efa fenony 50 na 100 ao anatiny urne de efa manana au moins 50%. De rehefa aveo tonga ny olona mifidy izy manana ambony apanga 100. Zany ary lala zany tsy ho lany ao Antananarivo mihitsy na de mba nitapon-doha ary. Fa matoa io lany de bourrage d'urne. Faharoa ny fomba faharoa fangalaram-bato de ny boostage na électeur zany hoe misy mpifidy eo amin'ny 100 mahery tsy misoratra ao anatiny liste électorale fa omena ordonnance de omena de mitondra karapanondro de milaza izy hoe tiany ordonnance ifidianako eto de ataony ohatran'izay isaky ny bureau de vote maromaro de fa miakatra koa manana olona 100 isaky ny bureau de vote izy de zay tsy anaovany bourrage d'urne de anaovany bourrage na boostage na électorat de misy koa ireo karapifidianana izay tsy nalain'ny tompony de andefasany olona ifidy de na tsy mandeha akory ary le olona fa tonga de le président na bureau de vote tonga de manao signature hoe nifidy aby ireo olona de isainy le izy misy 70 tonga nakany karapifidianany de fenony signature isan-karazany iny 70 iny de mametraka 70 isa amin'ny ao anaty urne zareo tsy maintsy misy complicité any représentant bureau de vote zany dikan'izay de fidiny ny représentant ny candidat efa mahazo vola ny président ny fokotany sy président bureau de vote satria ny any grande ville matetika président na bureau de vote de ao anatin'ny mpiasan'ny fokotany ireo zavatra anankitelo ireo no tena mabetsaka ny alabato de misy ihany koa le olona asaina mifidy hoe omena vola ianao 10,000 de mandana fidio ny candidat zao de rehefa miverina avany ianao mampiseho hoe reto ito ny alainy sary le izy ohatra alaina sary amin'ny telefona de io fa nikochenao le yary lalana le candidat tiana fidianao de aseho hoe io de amendray ny 10,000 de tsy voatery hoe 10,000 le lazaiko fa arakaraka izay vola fa amidy zany amidy vola ray alina na 10,000 ny vatonao de izany no osoka ataondreo de isy lazandreo hoe laingy zany tsy laingy zany tompoko fa zany foana nisy nandritra ny 2013 2018 2023 ary zao tsika miteny zao mbola hanao ka ny tiako tenenety de zao ny olona zay tonga saina zay maheno an'izao vidéo ako zao ka tsy manaiky intsony any oma miadana zay mitika ny Madagasikara mahatonga antsika ho farany gisitra mahantra indrindra-tany de mandehana mifidy aza vela ho an'ireo olona zay efa fantatra fa angala-bato satria raha vao vitsy ny mifidy de mora mangala-bato fa rehefa maro mandeha mifidy de sarosarotra manovana iny vato narotsaka iny voalohany indrindra mandana mifidy iza no fidiana ny olona zay fantatrao fa tena mpanohitra no fidiana ny olona izay fantatrao fa tsy hiara-iasa mihitsy amin'ny fitondrana tena fidiana ny olona izay azonao antoka fa hiaro ny vatonao fidiana ahoana nanaovana an'izany mandana lefy ny karapifidianana de mandehana mifidy de ambeny tsara mihitsy ny bureau de vote ny mandritry ny tontolo ny andro de ambeny ny fanisambato amin'ny ariva raisy daholy izay zavatra rehetra anomalie ao de efa miomana ihany koa isika rehetrarehetra hiady rehefa voaka ny valim-pifidianana ka nahodiny zareo indray ny valim-pifidianana
tadidio koa fa ao amin'ny seni koa dia misy fangalaram-bato ohatra manoratra ianao hoe ray ohatra numéro 4 dia misy soratra hoe ray ho an'ny numéro 7 na tonga dia atao ray no misoratra ho an'ny numéro 4 dia ataony 2 ny numéro 7 zany anisan'ny fangalaram-bato ao daholo zany fa izao ny candidat dia manana mission voalohany ampifidy faharoa iaro ny vaton'ireo olona nampifidianao ireo tia indray zany dia mitodika amin'ireo candidat tsy vitany hoe itenenao hoe kanisy fidianana tsy vitany hoe kanisy alabato tsy vitan'izay amin'ny maha-candidat-nao dia manana responsabilité nao amin'ireo vato tsirairay narotsaka mpifidy anao ireo karaha ohatra zany hitanao fa misy nanodikodina na misy ny osika dia ianao manana responsabilité hitarika sy iady iarovana ny vatony mpifidy anao dia ny mpifidy anao amin'izay fotoan'izay efa mivonona hoe izay dia anaraka anao hatrany ary iaraka iaro ny safiditsika isika fa satria zavatra nisy nandritra n'izay fotoan'izay 2013 2018 2023 tenenina foana hoe zao misy tenenina foana zao misy tsisy miaro le safidy avy eo fa hoe ka matahotra zay matahotra lacrymogène ka matahotra zay voasambotra tadidio fa ny ao amin'ny fonja na ny meritsa-tosika na ao Atsiafa na any Tamora dia efa surpeuplé feno tsy misy tsy omby olona intsony any karaha olona ray roa no samborina mety ho vitany any na mbola folo raha samborina vitany any fa raha olona mana 10 000 100 000 tsy vitany zareo ny isambotra an'izany tadidio fa ny mponina ao Antananarivo fotsiny eo amin'ny 3 millions isa eo asoroko ny ankizy kely zany mendamembavy zany 3 millions isa zany dia ianareo 3 millions Antananarivo ve dia omby any Atsiafa na any Tamora raha ho samborina daholo tsy omby zany tompoko fa na dia olona 10 000 fotsiny ana tsy vitan'zareo no misambotra an'izany olona 10 000 personnes zany dia ohatran'izay koa ny any amin'ny faritany samy mandeha mifidy dia samy efa miambina miaraka amin'ny kibay ao akelika ihany hoe raha ny vatona eo kosa aloha misy manodikodina na nareo mbola tratranay andeha anodikodina vatona eto na andeha angala bato eto dia izay tsy anaiky fa dia ifanao totondro eto tsika zany ny tokony ho izy ary zany ny tokony discours ny candidat tsirairay hoe eto indray raha misy io alabato homaninareo amin'ny ordonnance jugement supplétif amin'ny bourrage dur na amin'ny fifidianana olona iry dia ifanao totondro eto tsika sy ny maramila fa nareo maramila reo tadidio fa ireo koa ny kampifidy ary ireo dia ny lehibe any no tena voavidy fa ny ambiny maramila kely tsy maintsy manaraka baiko hoe ndao tsika mijoro ery dia mijoro ery ireo fa raha vao be dia be ny olona eo dia etsy ry zareo tsika tsikidika fa maty eto tsika mianakavy zany no izy hitanareo ny révolution rehetra eran-tany nampirodana an'ireny empire rehetra eran-tany ireny nisany empire romain teto nirodana satria ny komy vahoaka nisy ny empire grec teto rodana zao Grèce ohatrin'iny nisy ny empire autrichien zay zao nijereko farany teo rodana ohatrin'iny sisy mana fa manan-karena sy ohatr'izany izy fa ny taloha izy nanenika an'izao Europa ray manontolo izao fa nefa ny komy voalohany ny Italia dia rava ny tsena dia ohatran'izany koa io Madagasikara io raha mikomy voalohany Tananarivo Toamasina Majunga miampy any Tuléar amin'io base Tuléar io dia rava ny tsenan'io mamiadany Ratjoelina io
fa izay ny lazaiko hoe mila firaisakina, mila fasahiana, mila hoe za fa te andeha hifidy any fa de toute manière vatoko tokana aty ve de ampiovany mampiova ininona ny vatonao tokana iny satria vatonao tokana miampy ny vatony ny voisinao tokana misy dinareo an-trano vatonareo 5 mikonty ny vaton'ny voisinao mikonty vatonareo rehetrarehetra 1+1+1+1+1 de izay no mampalany ny candidat anareo. Fa raha anao eritreritra hoe aleo za tsy fity fa ihany efa mandeha any de eo de raha vao tsy mandray ny andraikitra kely tandrifa antsika tsy raha ohatran'izay tsika rehetrarehetra de aza manantena fa eo de taraina foana eo de faly fotsiny ataony olona hoe nandresy indray tadidio fa isika nareo ve tsy mba menatra nareo ve tsy mba malahelo hoe maninona ny any amin'ny Comore taloha kely bilika kely ohatran'iny mandeha mitsoka ny Comore zareo makao Madagasikara satria tsaratsara kokoa ny fiainana Madagasikara. Zao ny gasy indray te iklandy any Comore ary ny Comore efa manao mihitsy hoe melary Comore mbola x5 ny volantsika ny sandam-bolany. Za tsy manambanimbany any Comore fa teny aminareo fotsiny Comore eo akaikitsika eo taloha mitsiriritra antsika zao tsika no mitsiriritra ny Comore. Maurice zany taloha mbola ambany no Madagasikara ny sandam-bolany. Zao Maurice efa kely sisa de ho puissance de l'océan Indien. De itsika gasy zany de mionona foana amin'ny fadiran'ovana io satria tsy manana courage satria kamo tsy mety hoe ataovy ihany ka za kamo andeha. Betsaka tsika malagasy manao an'izany ataovy ihany fa za kamo ka kamo velona miandry fotsiny meu prime nisy teny an'izany teo meu prime hony izy de amin'izay hony afaka anao signalement ana compte ny akamona ny fitiavana kely ny fieritreretana hoe za ve de avitan'iny ianao miampy any namanao ny ray ampiana ray mavita 1 million 2 million 3 million. Zany ny atao hoe firaisakina, zany ny atao hoe zay be ny vato, zay mitambatra vato, zany ny atao hoe mitabetsy lany mamba, izany no ilaina. Ary rehefa maro ianareo de nampitarika anareo koa courage sady mazoto hoe tena betsaka kosa ny olona mazoto fa aleo tsy andrarakilombiandoa, aleo tsy henitra fa de tena taritina retolo reto andeha. Fa zany zava-misy cercle vicieux le izy ny mpitarika mijery aiza le olona taritina to marisarisa de le taritina ary le mpitarika to marisarisa ihany koa de farany lasa mifampiantry fa samy vonina na ny mpitarika na ny taritina de samy mandeha manao ny anjara briky tena hoe mitondra an'ty fasika kely ty ny anjara briky koa de iny fasika iny fasika lasa vato farany. Zay ny afatra omeko anareo de samy mandeha mifidy fidio izay olona tsy iara-iasa amin'ny fitondrana, fidio izay olona tsy membakavaka ary ampio ny candidat anareo hiady ny vatonareo rehefa vita ny fifidianana. Ambeno ihany koa ny fanisambato ary tsy vitatreo fa ao aorianan'izay vao tena hoe mila miampana. Aza matahotra an'izany hoe ka ny malagasy tsy mila korotana. Tsy mila korotana efa bordel total ao Madagasikara. Zany hoe efa korotana be mihitsy. Tsy misy korotana ankoatrin'io. Zany korotana lazaiko zany tsy hoe korotana voatery hoe mikorotana be ohatry ny any Israel sy any Palestine nareo vao ilaza hoe korotana. Fa na de io tsy fisin-drano io efa korotana. Io tsy fisina lalana io efa korotana. Embouteillage be manadala io efa korotana. Tsy fisina asa io efa korotana. Fiakaran'ny vidim-piainana io efa korotana. Tsy zavatra tsy mikorotana ao Madagasikara. Ary nareo nga tsy malala hoe ny isa vorovoro kilatona.
rehefa apiritrano ianao dia tsy maintsy akisakao daholo ny zavatra rehetrarehetra, tsy maintsy afindra canapé, asorina tapis atao ary tsofina daholo ny zavatra rehetrarehetra, rehefa zay vao averina milamina. Donc ny savorovoron-kilatona tsy mitombina tsony le hoe tsy mila korotana satria efa korontana. Rien ne va plus hozy izy ny fitenenana zay ao Madagasikara, c'est le bordel total. Tsisy mandeha amin'izay loany na ny banque mondiale sy ny FMI rehefa misalasala hoe tsy andefa vola tsony fa tsy alefa eo dia tourné daholo. Nefa io fitondrana io raha vao tsy mahazo injection na vola fa mpamatsy vola dia tonga dia rava satria ny hetra sy ny habatserananao Madagasikara sady efa midangana be no tsy ny olona rehetrarehetra mandohan'le izy fa ny favoritisme mbola mandeha ihany dia zara fa miditra ny hetra dia tsy mahavita mampiodina an'le firenena akory zany. Mihetsy andaniny moa zany ny fangalaram-bola sy ny corruption fanodikodikodinana isan-karazany. Dikan'izay aza manao hoe tsy mila korota Madagasikara fa raha tianareo ny firenena ilamina raha te hijery avenir hoe aleotsika mba hanana avenir ohatran'ny Maurice, ohatran'ny Rwanda, ohatran'ny Seychelles, ohatran'ny Ethiopie, dia tsy maintsy mandeha amin'izay fikorotanana zay aloha dia avy eo zay vao milamina. Satria inona moa zavatra ho akorotana ambonin'ny zavatra efa mikorotana? Fandaminana no atao fa tsy maintsy miditra amin'izay isika. Dia ny courage mila manana fasahiana, mila manana izay zany ary lala regarde zany, mila manana fasahiana ary mila manana farisiana isika zay vao tafavoaka izany rehetrarehetra izany. Indrindrandrindra mila solidaire. Zay rehefa misaotra betsaka ho antsika rehetrarehetra dia mandrapitafandray mbola hiverina eto alohan'io fifidianana io. Mandra-peona daholo.